zavatra eo tongotrao. Faly miarabany zazakely rehetra tonga eo amin'ny fotoanany zazakely ane zao tsika merina lesona eny ary andao aloha ifampiarahaba indray ohatrany mahazatra aorianany isa 3 dia iry sika ifampiarahaba 1 2 3 manaona falita fahoana raha vo mahitanao manaona ianao. Salama tsara ny zazakely rehetra eny ary andao tsika vavaka aloha ary akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso vavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa afaka merina lesona indray. Ampio zahay mba hiaino tsara dia hatadidy tsara amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Mahafinaritra ny miaraka efa elaela tsy niona. Ao ary andao amerina lesontsika herinandro 10 tsika zao. Herinandro 10. Lohateny nahary ny biby Andriamanitra. Ny tsenjery efa natao foana, efa haibe. Ao miaraka mamerina azy 1 2 3 tamin'ny voalohan'ny Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Bravo! Efa mahay daholo ny ankizy rehetra. Efa hitantsika tamin'ny lasa fa nanao zavatra be dia be Andriamanitra. Dia tsara be daholo izay nataon'Andriamanitra. Mbola tsy nisy akonaneny tamin'izany mbola tsy nisy vorona naniditsidina fa tamin'ny andro 5 ilay hitantsika tamin'ny heriny tamin'ny andro 5 no nanao ny voromanidina Andriamanitra. Nanao ny trondro mandeha any anaty rano Andriamanitra. Nahay zavatra be Andriamanitra rakizy nahafinaritra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Rehefa mazava nisy masoandro teny amin'ny lanitra dia nanazava ny alina tamin'ny alina dia mbola tsy nisy biby nandehandeha mihitsy tamin'izany na dia nisy masoandro na dia nisy kintana be arany mbola tsy nisy biby. Fa tonga kosa ny andro 5. Rehefa niposaka ny masoandro teny amin'ny lanitra teny rakizy dia nisy vorona naniditsidina vao nifoha ny vorona dia nisy rivotra malefaka nitsoka teny amin'ny bozaka rehetrarehetra teny dia nijay nisy fofona voankazo be dia be tao ny manga, mananasy, ny pasteky, ny papay, manitra be ireny rehetrarehetra ireny nahafinaritra be. Dia tamin'izay fotoan'izay rakizy dia nandeha teny anaty rano ny biby, ny trondro nandeha tany anaty rano, naniditsidina ny vorona. Dia ninjay Andriamanitra rakizy tamin'ny andro 5 dia niteny Andriamanitra. Ahoana hoy Andriamanitra? Aoka ny tany ho feno biby marobe. Dia ireo tokoa rakizy nisy biby be dia be teny ambonin'ny tany. Ireny elefanta nipetraka mandehandeha eny amin'ny lalana eny dia nisy tanalahy kely miaraka tamin'ny teny. Mahafinaritra mijery an'izany dia ireny koa rehefa niakatrakatra ny andro dia indreny ny tigra be nandeha niazakazaka mafy be dia teny akaikin'ilay tigra teny nisy sokina. Io ilay sokina kely maranidranitra be angeny ny hoditra fa hain'Andriamanitra nanamboatra an'izany. Ny teny fotsiny Andriamanitra dia nisy izany. Nisy omby dia
reny izy le mao mihinana le omby a mihinana vilona de niazakazaka teo akaikiny teo a ilay osy a na ianao amin'ny feon'le omby nanao hoe man de rehefa ave koa nifindrafindra teny amin'ny ratsakazo teny ny dragidy kely nifindrafindra teny amin'ny ratsakazo kely teny a de iny ny sahona kely nitsambikina zany ange biby namboarin'Andriamanitra daholo e. Io misy koala anankiray mipetraka eo ambony hazo de iny a nisy girafy lavabe nandalo a teo akaikin'le koala. Tsara be nge zany rehetrarehetra zany rakizy. De io arany a nanao liona koa Andriamanitra. Misy liona be hozy izy le liona fa izy nge tsy manaikitra e, fa izy nge tsy mamono e, namao an'izany rehetrarehetra zany rakizy a Andriamanitra. Mbola be dia be ny biby namboarin'Andriamanitra fa ireo aloha ny jerevantsika androany mbola nisy an'izany soavaly, mbola nisy bitro kely be dia be namboarin'Andriamanitra. De hoy Andriamanitra hoe tsara be ny zavatra natao, indro tsara, tena tsara tokoa zany rehetra zany. Mahafinaritra Andriamanitra rakizy a, mahay zavatra Andriamanitra, manome zavatra tsara tareo antsika de nofenony biby zany a tety ambonin'ny tany. De faly ery ny zavatra rehetra, ny zavamaniry, ny vorona, ny trondro, ny biby isan-karazany, ny voankazo satria tsara Andriamanitra de nanamboatra zavatra tsara. Zay aloha le sika androany. Fa toizantsika indray amin'ny heriny a hoe mbola nanao zavatra hafa koa Andriamanitra tamin'io andro fahaenio. Fa andehantsika ary aloha hivavaka e, satria nanao zavatra tsara tarehy Andriamanitra de isaorantsika izy satria nanao zavatra tsara dia hifanao velomintsika rehefa avy eo. Andao hivavaka ary tsika, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra Andriamanitra noho ny namoronanao ny biby isan-karazany. Tsara ianao ary nanao ny tsara ho anay. Amen. Eny ary andehantsika ary hifanao veloma fa tohizantsika indray ny lesona amin'ny manaraka. Ao ary 1, 2, 3. Dia mifanao veloma, 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 dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko amin'ny herindray mionary. Mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba ny zazaboty rehetra indray a tonga ato amin'ny fandarana izay natokana ho antsika. Manao ana daholo nareo ary misaotra an'Andriamanitra isika fanomeny fotoana dia ny sabata izany mba hiarahana aminy. Ny lohatenin'ny lesontsika dia hoe fiaraha-misakafo hariva miavaka. Tsara be indray ity tantara ho henoantsika ity a, fa izao aloha andao aloha anakambana tanana dia hanondrika ny loha, anakipy ny maso dia hiara hivavaka. Andriamanitra, faly izay misaotra anao noho ny fitahinao dia mbola omenao sabata fitsaharana indray ary faly ianao miaraka aminay, izahay koa faly miaraka aminao. Tahio izay mba ho zaza endry, ankatoa sady hiaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny natao tsy anjery rakizy dia ao amin'ny Jaona 3:10. Mora kely eno tsara nge ary izy efa tiany azy. Averiko indray ary izy efa tiany azy. Andao ary araka merina isika rehetra dia manisa 3, 2, 3 ary izy efa tiany azy. Bravo! Anaraka ny tantara izany isika izao dia endry tsara daholo. Petera, hoy Jesosy tamin'ny feo malefaka,
into miaraka aminao Jaona ka makanisa ny tanàna. Misy lehilahy iray mitondra siny feno rano tadiavinareo. Izy no anontany hoe sika no hinana ny Pasika anio hariva. Vetivety dia hitan'ny Petera sy Jaona ilay lehilahy izay nolazain'i Jesosy taminy ny fomba hafantarana azy. Efitrano malalaka iray ambony-drihana no nasehony tamin'izy ireo ary efa vonona tao avokoa ny zavatra rehetra. Efa nisy nikarakara na ny siny be feno rano na ny koveta na ny lamba famaona ny tongotr'izy ireo. Nisy zavatra tsy teo anefa. Mpanompo mazana no manasa ny tongotry ny olona mialohan'ny sakafo manokana io. Tsy nisy anefa izay mpanompo izay. Ny tsirairay tamin'ireo mpanampy an'i Jesosy dia samy manantena ho sasana tongotra. Reraka tokoa mantsy izy ireo noho ny lalana feno vovoka sy ny andro mafana. Vetivety dia tonga Jesosy sy ireo mpianatra hafa sisa ary nipetraka nanodidina ny latabatra izy ireo. Nanapa-kevitra Petera fa tsy hilaza na inona ny tsy fisian'ny mpanompo ary tsy nanao fanamarina momba izany koa ireo sakaizan'i Jesosy hafa. Tsy nisy tamin'izy ireo te hanao ny asa mpanompo. Nitsangana Jesosy dia tsy niteny indray mbava azy izy. Efa nisory ny lambany dia nosikiana ny lamba famoana izay nataony toy ny aron'akanjo nanodidina ny valahany ka nampidina rano tamin'ny koveta dia nanomboka nanasa ny tongotr'ireo sakaizan'i Jesosy. Nifindra tamin'ny fahanginana izy avy amin'ny anankiray ho amin'ny anankiray hafa izy. Sahadaikatra ny ankamaroan'ny mpianatra. Nangina tsy niteny anefa izy ireo. Fantatr'izy ireo fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Fantatr'izy ireo fa izy ireo no tokony hanasa ny tongony. Tsy nisy niesika mba hanampy azy izy ireo na dia iray aza. Rehefa vitan'i Jesosy izany ny fanasana ny tongotry ny mpianatra izay dia nipetraka izy. Fantatrareo ve ny antony nanasako ny tongotrareo izy nanontany tamin'ny mpahaleme-panahy? Nangoila tsofina tsara ny mpianatra. Mampianatra nareo aho hoy Jesosy. Tomponareo ary manome fianarana ho anareo amin'ny fomba hitondranareo ny hafa. Manompo ny hafa, manaova toy izay nataoko. Ny tsiky Jesosy nahita azy ireo naneho fihesika nanaiky tamin'ny lohany. Eny, azony mpianatra tokoa ny lesona ary ho tsaroan'izy ireo mandrakariva izany. Rehefa vita izany dia namaky ny mofo izy ka nanomezany tamin'izany tsirairay tamin'ireo sakaizany. Nalainy koa ny ranom-boaloboka ary natolony azy rehetra. Nolazainy taminy fa ny mofo dia natao hanehoana ny tenany ary ny ranom-boaloboka kosa dia natao hanehoana ny rano. Raiso ity ka hany hoy izy. Ataovy izao mba hahatsiarovanareo ahy. Ary ankehitriny rehefa mahita olona mifanasa tongotra ianareo any am-piangonana dia mihinana ny mofo ary misotro ny ranom-boaloboka manokana dia natao izany hahatsiarovana ny fiainan'i Jesosy. Tsy misy fitiavan-tena sy ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Faniriany ny hitondran'ny mpianany hafa mpitiavana tahaka izay nataony ary tiany koa raha mpitiavana toy izany no hitondrantsika ny hafa. Mianatra eo tongotrao. Amin'ny fofianaravona ndrairaka izy namako ny arabako anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy aneho mba sy ta manokana atsika tsirairay avy. Andeha ary isika merina ny lohahevitra 10 izay manao hoe maty sa velona. Maty sa velona. Eny tokorak izy Jesosy irery ihany no manana ny hery ahafahantsika manana fiainana eo amin'ny fiainantsika. Ary izany inge no ambaran'ny tsy anjerintsika nandritra ity enemana ity izay hita ao amin'ny Jaona 2:15-20. Jaona 2:15-20 manao hoe aroy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izao no fananganana ny maty sy fiainana. Ka noho izany fiainana toloko Jesosy atsika izany dia iriny indrindritsika rakizy mba hidera azy mandrakariva. Andaonge arahana ny tantara
Efa narary mafy ianareo rakizy, narary mafy mihitsy ka naleny tsy tafatsangana teo am-pandriana. Angamba nomeny dokotera fanafody na tsindrona tamin'izany, na koa mety nasainy nampiasan'ny olona mihitsy mba hahafahanareo miaina tsara. Ny tantarantsika dia tantarana ankizivavy iray izay mila famonjena taman'olona ambony noho ny dokotera rakizy mba hanasitrana azy. Narary nandritra ny fotoana naharitra ny zanaka vavy Njairo, tomby 10 taona. Nanao izay rehetra takatry ny saina izy mivady ray aman-dreny mba hitsaboana ity zanany ity, kanefa dia niareraka sy niahosa-trany ilay zaza. Tia mizana ny ray aman-dreny ary manao ny fomba rehetra hanampiana azy ireo mba hahatonga azy ireo ho salama raha toa ka tsy salama izy ireo. Mba alaivo sara ny tsaina ange mitebitebina azo an-tsairo hoe rehefa narary ny zanany vavy-tokana, na mpiantso dokotera sy ireo olom-patany hatrany izy mba ahafahany manampy amin'ny fitsaboana ity zanany tsy salama ity. Tsy nisy nahavahany olana nefa ireny rehetra ireny rakizy. Dia lasa tany amin'ny Jesosy ange ny sain-tsairo hoe i Jesosy ilay mpampianatra avy any Galilea. Ny tantarany amin'ny fahagagana nataony avokoa mantsy ny olona rehetra, izy ny farafanantenainy Njairo. Dia nibitsibitsika teo antsofony zanany Njairo nanao hoe andeha hilavonjy aho rehefa izany dia nivoaka ny trano ary izy dia niazakazaka faran'izay heriny ange nakany an-trano madio. Fantany fa ho hitany ao mantsy Jesosy. Rehefa namono varavarana amin'ny mpanompo Matia dia nilomay neditra avy hatrany ange Njairo hoe marary mafy Jesosy ny zanako vavy-tokana. Tompo, mety efa ho faty mihitsy angamba. Ko andeha re ho any an-tranoko ianao, hametraka tanany aminy mba ho sitrany izy ka dia mba ho velo. Nahafaly an'i Jesosy ange rakizy ny finoany Njairo hoe ka teony eo ihany dia niainga izy ireo. Efa nisy vahoaka maro betsaka nefa niandry an'i Jesosy tao ivelan'ny trano tao. Nitangorona nanodidina an'i Jesosy izy ireo. Rehefa nandeha izy, samy te hanakaiky azy daholo samy te hanakaiky an'i Jesosy avokoa ny rehetra. Ilay Jesosy koa nge aza dia voadodona sy voatositosika foana. Tapoka teo anefa dia nijanona ange Jesosy. Iza ilay nanendry ateo, izany ny fanontaniana napetrana. Tsy hitanao ve izao vahoaka maro be izao mbola manontany ihany ianao iza no nanendry ianao? Tsy mino mihitsy mantsy rakizy betera hoe hametraka fanontaniana toy izany Jesosy. Dia nierikerika izany manodidina izy ka indro nahita vehivavy iray. Dia hoy ange ilay vehivavy, izaho ilay nanendry ianao teo tompoko. Sady ny fofofony tomany izy. Marary nandritry ny fotoana ela hoe ary efa niezaka nitsabo tena nandritry ny androm-piainako, saingy tsy nahita bokany mihitsy izany. Dia hoy aho hoe raha mahakasika an'i Jesosy fotsiny azo ao dia ho sitrana. Dia faly aoko izany indirakizy Jesosy raha naheno izany noho ny finoana izay nananany ity vehivavy ity. Tsy nandositra azy izy fa nanao taminy kosa hoe mifalifa sitrana soma tsara ary ianao raha nandeha hanohy ny diany indray nefa i Jesosy sy Njairo dia indrona nafatsava avy hatrany tao anatin'ny olona tao ny mpanompo iray tamin'ny mpanompo ny Njairo rakizy. Dia hoy izy, aza manelingelina an'i Jesosy itsony ianao ry Njairo fa efa maty ny zanakao. Indrisy ry Njairo. Foty nalahelo ilay fondray be fitiavana. Nitodika tany aminy ange Jesosy ka nanao hoe aza matahotra ry Njairo mino fotsiny ihany. Dia niantso an'i Petera sy Jakoba ary Jaona Jesosy mba hanaraka azy. Dia nilomaina ka any an-tranon'ny Njairo izy ireo. Indro ary fa feno olona nitabataba sy nitomany tokoa tao an-tranon'ny Njairo. Tsy nahafantatra an'i Njairo akory ange ny sasany tamin'izy ireny fa tonga maneho fiaraha-miory fotsiny amin'ny fitabatabahana sy fitomanina rakizy. Avoa ihany ireo olona ireo hozy izy Jesosy, tsy maty ny zanakao fa matory. Dia gaga ny olona raha nandre ny tenin'i Jesosy. Fantany tsinona fa maty tokoa ilay zaza. Tsy nahoany Jesosy anefa tsy finoany reto olona ireto fa dia nety niditra tao izy dia lay ka dia lasa izy ireo niditra tao amin'ny efitrano misy ny zaza miaraka tamin'ny Njairo sy ny vadiny. Mitsangana teo anilan'ny fandriana ange rakizy Jesosy sady nandray ny tanan'ilay zaza ka nanao hoe ry zazavavy izaho aminao miarena. Dia nahirany masony sady niarina izy ange rakizy. Aleo sara ny tsaina ange ny tsika ny ranobanjina ny mason'i Jesosy omeo hanina izy ho Jesosy tamin'ireto
ampifaliana raha nresaka izany tamin'ny ray aman-dreny. Tonga salama tsara sy matanjaka indray izao ilay zanako Jairo. Tena faly izy mivady raha nahita izany. Tsy hoe manasitrana ny marary ihany no mahafaly an'i Jesosy, fa fifaliana lehibe ho azy koraka izy ny mamerina ny olona ny fiainana indray. Izao ny fananganana mato izy sy fiainana. Tonga teto tany tokoa Jesosy raika izy mba hamonjy antsika tamin'ny fahafatesana ary hanome fiainana ho antsika koa. Mianatra eo tongotrao. Manahoana daholo isika tanora Zandriny. Amerina ny lesona isika. Lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro dia ny lesona 10 izany. Niditra tamin'ny fomba manendriketrika Jesosy. Ny tsenjerintsika dia hitantsika ao amin'ny Mateo 2:20-7. Andeha raha antsika mamerina izany. Ary ny vahoaka izay ny aloha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanak Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Izay ny tsenjery ny anarantsika nandritry ny herinandro. Ny lesona dia nitarika antsika teo amin'ny fidiran'i Jesosy tamin'ny fomba manendriketrika tao Jerosalema. Marina fa tsy mpanjaka ranofo no tiany Jesosy aseho, fa izy ilay mpanjaka ny fiadanana izay nahatonga azy nitaingina zana-boriky. Satria ny zana-boriky teo amin'ny izareo atsinanana dia mampiseho ny fiadanana. Raha miditra amin'ny taingina boriky izany zana-boriky ny mpanjaka dia mampiseho fa tonga amin'ny fiadanana izy. Fa raha mitaingina soavaly kosa izy dia mampiseho fa tonga hiady izy. Jesosy nitaingina zana-boriky dia nampiseho izy fa izy no mpanjaka ny fiadanana. Tsy fanjakana ranofo izay natenain'ny olona no nidirany tao, nasehony, fa fanjakana izay ho an'ny torotoro-fo, ho an'ny malahelo, ho an'ireo nahilikiliky, dia fanjakana mandrakizay izay feno fiadanana izany. Rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy tamin'izay fotoan'izay, tamin'ny fomba manendriketrika, dia nandray anjara avokoa ny olona rehetra teo amin'izay fiombiana azy ho mpanjaka izay. Tao ny nanome an'ilay boriky, tao koa ny nitondra an'izany ho eo amin'i Jesosy, dia tao ny namelatra ny akanjony hipetrahan'i Jesosy, tao ihany koa no namelatra ny akanjony ho lasa karipetra, teo ny nanofahofa sapan-drofia, teo ny nioby. Ny sasany indray dia nanao cortège ozy izy tsika, dia nioby fandresena, nanofahofa ravin'oliva, sapan-drofia sy ny sisa, dia nanao hira fiderana izy ireo. Izany dia midika fa mila samy manao ny anjarany isika eo amin'ny fitariana ny hafa ho eo amin'i Jesosy, ary ny fanandratana an'i Jesosy ho ilay mpanjaka antsika ambony indrindra. Ny lesona nandritry ny herinandro izany dia nampianatra antsika fa ny fifandraisantsika amin'ny hafa no ahitana fa Jesosy no tompon'ny fiainantsika. Ary iny lesona iny koa dia nanampy antsika hatsapa fa samy manana ny anjara asany avokoa ny tsirairay avy eo amin'ny filazana an'i Jesosy amin'ny hafa, amin'ny fampahafantarana ny hafa fa Jesosy no ilay mpanjaka ny fiainantsika, ary izy no efa manomana ny fanjakana tsara indrindra ho antsika raha manaika isika. Nanampy antsika indray fanapahakevitra ihany koa ny lesona fa hizara ny vaovao mahafaly amin'ny hafa, fa i Jesosy tokoa no tompo sy mpanjaka eo amin'ny fiainantsika, ary mba ho tompo sy mpanjaka eo amin'ny fiainan'ny hafa ihany koa. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro, dia mino fa tsy ho adinontsika izany ary hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika tanora Zandriny tsirairay avy. Mirary soa ary dia mandra-piona indray. Mianatra eo tongotrao. Faly mirabantsika amin'ity sabata ity, mirabantsika rehetra tsy hakanavaka, na ny ankizy na ndray aman-dreny
indrindra fa ny tanora tratra sabate dia araka izy roa hevitra anankiray tsika irahantsika manao fampiarana indray fanandramana amin'ity sabata marina ity iarahnao amin'ny mpanomponao fifaliana Alain Franco toy izao ny lohateny manatrika lanonana miaraka amin'i Jesosy ohatry ny hafahafa zany lohateny zany a kanefa zay mihitsy manatrika lanonana miaraka amin'i Jesosy zany hoe io Jesosy io zany de tia lanonana afaka mifety sika fa na lanonana io na fety io de ataovy io akaikinao Jesosy ary hiavaka zany fety zany satria teto de hiavaka mifety antengy hojerentsika ny jaona toko jaona toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo anapory fotsika an'izany jaona toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo de zao ny voalaza izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohanmpamantarana ka nasehony ny voninahiny ary ny ino azy ny mpianany zay le lanonam-panambadiana tao Kana mariage zay le fety ndray misy karazana tanora tsy mahasahy mandeha amin'ny fety fa tsy tsara hony zany sy ny sisa fa tokony mandeha amin'ny fety isika tokony manatrika lanonana isika sitrapon'Andriamanitra zany fa zao ny zanak'Andriamanitra rehefa manatrika lanonana dia hafa mihitsy tsy mitovy amin'izao tontolo zao tokony hifaly isika tokony manao fety isika fa na mifaly isika na manao fety isika dia manome voninahitra n'Andriamanitra azo atao ve izany fa matetika ande ny olana dia zao hoe manatrika fety isika dia milanonana isika fa dia adalàna no mitranga tokony voninahitr'Andriamanitra nefa no hita ary eto zany dia anao fanandramantsika voalohany indrindra aloha manatre fety manaova lanonana tsara zany ilaina nge zany indrindra amin'ny andro ny atandroana mifaliry jatovo efa haitsika izay andininy zay de tena mifaly mihitsy sika tena mifaly ary efa mamonjy mariazy ianao na fety a de mifaly fa misy koa mamonjy mariazy na mifety a de mimonjimonjy petraka de malomaloka tareny efa ao anaty lanonana tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa sehoy hoe ao anatin'ny fety ianao afaka maneho voninahitra an'Andriamanitra de anisan'ny fahagagana hitranga zany de zao tahaka ny tranga tao Kana rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao de afaka maneho voninahitra an'Andriamanitra amin'izay ataonao ao anatin'io fety io teto moa zany de le divay le rano niova divay ny fahagagana nataon'i Jesosy rehefa mamonjy fety ianao inona mba fahagagana mety ho hitan'ny olona inona de samy mametraka fanontaniana sika fa ny irariko de zao tena mifaly ianao a aoka natrika lanonana ianao a fa na mifety ianao na mifaly ataovy tsapanao fa eo akaikinao Jesosy ary aneo voninahitra an'Andriamanitra ianao toy izay ary ny lohevitsika manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka mianatra eo an-tongotrao ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no hifankahitako aminao amin'ny alalan'ny fiarahantsika mandinika miara-mianatra indesy sekoly sabata mbola ao anatin'ilay tontolon'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavana isika ankehitriny zany hoe efa ty amin'ny lesona fahafolo isika amin'izao fotoana izao miarabanao tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo ary ny fahasoavana ny mba anenika ny fiainantsika manontolo mialohan'ny andiniantsika ny ten'Andriamanitra dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro misotranao izahay no ny fitiavanao anay ka mbola nomenao anay indray izao fotoana sarobidy izao iarahanay mianatra ny teninao mangataka anao izay mba hamela ny elokay hanadio anay anala ny hevitra mampisaraka anay aminao ary irinay mba ho vita fihavanana aminao mihitsy izahay mangataka izahay tompo raha mety ianao dia mba arotsay aty amponay ny fanena masina ampianatra anay hanazava anay ary ametraka ny teny amponay tsirairay avy ka hanananay fanapa-kevitra vaovao indray amin'ny fiandaniana aminao dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra ny vavaka tononona sy angatana aminara Jesosy amen. Ny lohatenin'ny lesona irahantsika mianatra dia hoe ny fitsipika mifehy ny ady.
ny andinina tao tadina moa dia zay voasoratra amin'ny epistily voalohany satan'ny jaona toko fahatelo ka ny andininy fahavalo manao hoe izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no nisy eon'ny zanak'Andriamanitra dia ny androva ny asan'ny devoly. Andininy mafinaritra izany teny izany satria milaza amintsika sady fa natongavan'i Jesosy dia ny andrava ny asan'ilay ratsy. Misy tantara anankiray izay miavaka any mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo any dia ny tantaran'ny Elia teo tendrombohitry Karmela izay niaona tamin'ireo mpaminany Bala. Teo amin'ny toerany tokoa mantsy no nisy ilay fifanandrinana lehibe ny fanaovan'ny tsara sy ny ratsy. Ka teo amin'ny toerany koa no nampiariarian'i Jehova ny toetra n'ireo antsoina hoe andriamanitry ny firenena. Tsy zavatra noforono sain'ny mpanompo sampy fotsiny ireo andriamanitra ireo fa tena ny ankohofany ny atorahany izy ireo. Ary voalaza fa ny devolina ny demonia misaritava mihitsy no ambadika ireo andriamanitra tsy izy ireo. Ireo andriamanitra tsy izy ireo zany no nivavahany reto firenen-kafa tamin'izany fotoana izany ary dia toa nanana ny heriny izy ireo. Kanefa na izany na tsy zany aza dia ho hitantsika amin'ity andro an'ity fa manana fitsipika mikasika ny fifanandrinana ifanaovana amin'ilay ratsy Andriamanitra. Ny fifanandrinana voalohany ny fitsipika voalohany azafady dia milaza amintsika fa azon'Andriamanitra tao ny mampiato ny fahefan'ilay ratsy. Zay ny voalohany. Ny faharoa diny atsika eto dia ilazana amintsika fa voafetra ny fotoana zay ananany fahefana. Ary ny fahatelo farany zay ho resahantsika eto amin'ity andro an'ity dia zao hoe tsy manana fahefana, voafetra ihany koa ny fahefany amin'ny tenantsika olombelona. Zay lohahevitra telo zay no iodikodina ao anatin'ity dindinika ifanaovantsika ity. Ny voalohany dia toe-zavatra anankiray izay manaitra fa na ny anjelin'i Jehova aza dia notoeriny ratsy ilay Andriamanitra izy. Ao amin'ny bokin'i Daniela toko fahafolo no ahitantsika izany toe-tantara izany izay nanoeran'ilay andrinan'izao tontolo izao na i Satana zany ilay anjelin'i Jehova izay saika tonga ampahery tsy amelan'i Daniela ho irery kanefa tamin'ny fotoana io dia tena nanohitra an'ilay anjely ilay andrinany izao tontolo izao. Zao no voalaza eo amin'ny andininy andininy fahafito. Ary zao Daniela ihany no nahita ny fahitana. Nisy fahitana nampahitana ny Daniela dia voalaza fa izao Daniela ihany no nahita ny fahitana fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita zany fa torakofotra indrindra ka nandositra ny hery. Eo natria toe-javatra mafy izay nahazo an'i Daniela izay tokony ilan'ny namana. Eo indrindra ilan'ny fifampahirezany fifanohanany sakaiza indrisy nefa fa nandositra izy ireo teo amin'ny fandosirany sakaiza indro fa tsy namela ho irery Andriamanitra. Ary dia nilozany ho irery ao Daniela ary nahita izany fahitana lehibe izany dia tsy nisy hery tafajana tato amiko fa ny asimba ny valoarika ny tarehiko ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nale ny teny ihany aho ary no nale izany aho dia reniko ny torimasony ankohoka tamin'ny tany. Tavela ho irery ilay mpanompon'Andriamanitra. Vasaingy izao Andriamanitra kosa tsy mamelanao ho irery. Zay ny mahafinaritra indrindra zay amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery eo amin'ny andininy fahafolo. Ary indro nisy tanana nanohina ka nanarina handohalika sy hitehitratra nefa mbola nangozozo ihany aho. Ary izy tamiko ry Daniela malalo fantaro ny teny izay nolazaiko aminao ka mijoroa fa ny rainao aty aminao ankehitriny. Ary noho ny tonga nilaza izany teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozozo aho. Dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany ampiasanao ny fonao alala sy ampahory ny tenanao teo natrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho.
ry mpiara-mianatra malala isany mandre ny feontsika mitaraina aminy Andriamanitra, mandre ny fitalaona sy ny fangatahana ny sentim-potsika asandratsika aminy Andriamanitra. Andriamanitra mare ny Andriamanitra hivavahantsika. Eo amin'ny andininy 17 zao ny valazain'ilay anjely fa ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia dia nanohitra iraika amby 20 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray am'ireo andrina lehibe no tonga nanampia, ka dia izao ihany no sisa nijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Ry mpiara-mianatra namana isany nagaga na tonga ny anjely anankiray, anjely ny rain'Andriamanitra voatohitra nandritra ny rotokom-bola. Andriamanitra tsy toa Andriamanitra kanefa nahoana no mitrangy zany toe-javatra izany. Manana fahefana rehetra Andriamanitra raha tian'Andriamanitra izany. Nandritra ny rotokom-bola dia voalaza fa niata amin'ny herimaizina i Gabriel le anjely, ka niezaka nohitra mafy ny asa atao amin'sainy kirosy izy. Tontosika kanefa ny zavatra anankiray, indro tonga Mikaela, tonga Jesosy nanampy any Gabriela, ary dia ny zavatra nafinaritra dia zao nandresy izy. Fandresena no azo tamin'ny fotoana io. Ry mpiara-mianatra namana, ny fitsipika voalohany eo natria ny ady dia zao azo n'Andriamanitra ataony mapiato ny fahefan'ny Satana eo amin'ny toe-javatra anankiray zay tian'Andriamanitra hanehoanany zany. Hitantsika tsara fa ampitiavana noho ny fitiavan'Andriamanitra ny Daniel dia tsy namela azo irery Andriamanitra tamin'ny lalan'ilay anjely zay nampitrangana sy nampahery azy. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray no ahitantsika tantan'ny fitsipika manaraka. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy indray no ahitantsika ny mpanapaka eny amin'ny rivotra ao anatin'ilay fifanandrina lehibe maneran'izao tontolo izao, izay nehoana an-devoly ho ilay dragona manohitra an'Andriamanitra ary mamitaka izao tontolo izao. Manasanao mba hanokatra any amin'ny Apokalipsy 7:10, Apokalipsy 7:10 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 anjarantsika ny mamaky azy fa ho fitinika ihany izany tantara izany. Voalaza tsara ao. Andininy voalohany, eritako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Raha miresaka bibidia isika eto ankehitriny, bibidia dia fahefana ara-politika sy ara-pivavahana eto an-tany, izay manohitra sy tia androbaka mandrakariva ny fiankofana amin'Andriamanitra ary mitona ny olona aza hiala amin'ny tena fiankofana amin'Andriamanitra. Izay le bibidia voalaza eto. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zay ny voalaza io. Amin'ny andininy 2 dia zao ny voalaza le teny. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny fiandrianany ary fahefana lehibe. Fantatsika tsara fa taorianany nanotantsika olombelona nataony Adama sy Eva dia nanomboka teo dia toa nanana fahefanany amin'ny olombelona Satana. Ary zany zavatra mitranga nafindra n'ilay dragona ho izy ho any amin'ilay bibidia ny heriny sy ny fahefany rehetra. Mentsika indray mandeha fa ilay bibidia dia maneho fahefana ara-politika, fahefana ara-pivavahana eto an-tany zay mitona ny olona mandrakariva hiala amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra. Zao no voalaza eo amin'ny andininy 5. Zao no voalazany. Dia nomena lela miteny zavatra mioampampana sy fitenenany ratsy izy. Zany ny fitsipika men'Andriamanitra. Andriamanitra zany mamela, nisy fahefana nomena azy. Nomena lela miteny zavatra mioampampana sy fitenenany ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 270 volana. Ry mpiara-mianatra namana isany, na inona na manahoana ny fahefana sy ny hery Satana dia tiako ny ampahery antsika tsirairay avy. Mazava fa misy fetra zay napetraka tsy azo ny Satana ioarana dia ny vanim-potoana hiasany zany. Tsy mandrakizay ny fahefany Satana. Zao ny voalaza eo amin'ny andininy 12 amin'ny Apokalipsy 12 manao hoe: ary noho izany mifalia ary landra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ry
Fiara-mianatra namana isany tiako ny laza amintsika fa kely sisa ny andro ny satana fa tia kosa ny mampafantatra anao sy mampahiry anao fa manomana mandraka zay ho anao kosa Andriamanitra ao ambadika zany toe-javatra izany. Fantatra satana fa kely sisa ny androny, kely sisa ny fotoana iasany, kely sisa eny andresy Andriamanitra amin'ny farany. Zay ny fizarana faharoa zay nyresantsika voafetra ny fahefany satana. Dinikatsika manaraka fizarana fahatelo dia ny tantara anankiray zay somary mahaliana, lehilahy anankiray zay azo lazaina Andriamanitra mihitsy no namaritra ny momba n'ity lehilahy anankiray ity, de tsy iza zay ny fa i Joba le voalaza fa ao amin'ny andininy Joba toko voalohany ka ny andininy voalohany manana hoe nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady matahotra an'Andriamanitra ka ny fady ny ratsy. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra dia mahafantatra ny toerana misy anao. Andriamanitra dia afaka mamaritra ny toetra anao. Andriamanitra dia afaka milaza aminao fa marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra ianao. Mety misy olona tsy mahatakatra an'izany fa Andriamanitra mahafantatra Joba marina sy mahitsy izany lehilahy izany. Kanefa fantatsika ny zavatra nitranga fa tao amin'ny tantaram-piainan'i Joba dia nisy fifanandrinana lehibe zay niseho teo amin'ny tantaram-piainana zany lehilahy zay voalaza fa marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy zany. Inona tokoa moa ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay? Eo amin'ny andininy fahaenina dia zao ny voalaza lehibe iny. Tany an-danitra no nisehon'ity toe-javatra ity. Ary tamin'indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafahary taminy. Toa nisy filan-kevitra tany an-danitra, toa nisy fivoriana tany an-danitra, ary teo mipotra teo ihany koa Satana. Dia nametraka fanontaniana azy Jehova nanao hoe aroa izy. Hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Satana, avy taiza ianao? Dia zao dia namaly an'i Jehova Satana manao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Da tsika tsara zany fa Satana dia mivezivezy manerana ny voron'ity tany ity, mivezivezy amin'ny toerana maro samihafa Satana. Dia zao no toy ny tantara, zao no voalazany. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Fa hitanao ve ny mpanompoko? Raha nandandia ianao, mpatazanao ve ny mpanompoko? Dia namaly Satana. Ary Satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'i Joba Andriamanitra? Dia ilaza zany Satana manao hoe eteny fa hitako tsara mihitsy izy, mpanomponao izy, fa atao fanantenan-javatra ihany mba hiavavahany aminao sy atahorana anao. Tsy anao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Hitantsika tsara teo zany fa Satana zany efa saika anao zavatra ratsy any Joba, fa saingy zao hitan'ny Satana fa misy fefy manodidina ny zanak'Andriamanitra. Zany no mampahery, zany no mahafinaritra, zany no tiako atonga anao hitsaka fa Andriamanitra dia manisy fefy manodidina ny zanany, tsy ahafahan'ny Satana mihoatra. Zany ny fitsipika petrak'Andriamanitra manoloana ny fifanandrinana. Ry mpiara-midinika namana, misy fetra tsy ahafahan'ny Satana miditra eo amin'ny toe-javatra anankiray, na te hiditra azy izy. Fa saingy zao zavatra nitranga. Tsy amin'ny andininy faraka 10, hoy Satana, fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra, raha tsy andahanao io masonao aza izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany ny aza anjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehova. Eny ary, hoy Jehova, io pela-tananao ary izy, fa misy fitsipika aza kitianao ny tenany,
fatatsika tsara ny zavatra nitranga fa niaran'ny fahoriana niaran'ny zavatoza maro samy hafa Jehova tamin'ny fotoana io ary taorianan'izay koa dia mbola nisan'izany toe-javatra izany ary nilazany Jehova manao hoe ampilatananao ny zavatra rehetra fa kosa ny ainy no azako tianao. Ry mpiara-midinika namana, loza marobe namelezan'ny Satana ny tokantrano Joba kanefa voalaza ny soratra masina fa tao anatin'ireny toe-javatra ireny Joba tsy mba nanomitsiny any Jehova. Joba mbola nisaotra an'Andriamanitra amin'ny 2:20 tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanomitsiny an'Andriamanitra. Misy lesona lehibe ho antsika izany tantara ny Joba izany. Misy fitsipika ngezabe izay apetrak'Andriamanitra, asehon'Andriamanitra eo anatrehan'ny fifanandrina, eo anatrehan'ny ady, fa Andriamanitra mitantana ny fiainana zanany. Andriamanitra eo mandrakariva ary Andriamanitra maneho ny fitiavany, na dia atao hoe nandalo fahoriana, nandalo fizahantota be aza Joba, dia tsy niala tamin'ny Joba ny fitiavan'Andriamanitra. Ary fantatr' Joba zany fa dia izao tsy niala, tsy nanomitsiny, tsy nanota tamin'ny Jehova i Joba. Ry mpiara-midinika namana, eto am-pamaranana dia izao hoe tsy mandrakizay ny fahefan'ny Satana, fa mandrakizay kosa ny fahefan'Andriamanitra. Mandrakizay ny fahefan'Andriamanitra. Marina fa omena fahefana hoeto manapaka izao tontolo izao mandritra fotoana voafetra Satana. Sy ireo mpiaradia aminy fa voafetra kosa izany satria ifarana. Tsy niasan'ny fahavalo atao ihany no feran'le fitsipika, fa feran'Andriamanitra koa ny asany ary ferany mba ampianana ny faharatsiana izay miseho eo anatrehan'izao tontolo izao. Ry mpiara-midinika namana, ny tsy anjirintsika, ny tsy anjiry dia nafinaritra le tsy anjiry izay milaza amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona 4:7 manao hoe izao no nisehony zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asany devoly. Ry mpiara-midinika namana isany voafetra ny fanjakan'ny Satana. Misy fifandonana roa mitranga amin'izao fotoana izao, ny fanjakan'ny maizina sy ny fanjakan'ny mazava. Ny fanjakan'ny maizina dia misy an'ny Satana sy ireo ekipany, fa ny fanjakan'ny mazava kosa misy an'i Jesosy ilay tompontsika sy mpamonjitsika. Voalaza fa nisehony Jesosy ny nahaterahany dia niandrava ny asany devoly. Amin'ity androany ity ary dia tiako indray nisarika an'izay iza no iandaninao. Fa ny safidy anankiray, ny fitsipika anankiray izay tian'Andriamanitra apetraka farany, tsy manery Andriamanitra ka hitaona anao, hanery anao hiantoraka ny aminy, na hanosika anao hoe mandehana makany amin'ilay maizina. Fa ny fitsipika apetrak'Andriamanitra omeny anao ny safidy malalaka. Ampiasao ary ny safidinao androany iandany amin'ilay tompo sy mpamonjy atsika. Dia hitahy anao Andriamanitra, ampahery anao izy, ka ninonina zavatra mitranga, ninonina zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia izao tadidiana voafetra fa tsy mandrakizay ny fahefan'ilay ratsy. Hoy ilay tononkalo anankiray izay nisorata amin'ny mpanoratra anankiray manao hoe azakivy fa mandalo izany fa ny fiainana tsy androany ihany. Tompo anehomba anao, tompo ampahery anao ka anananao safidy hifikitra amin'ilay maharitra mandrakizay ilay vonona ny ampandresy antsika amin'ny farany. Andeha hiaraka hivavaka isika hamarana antsika izao tinidinika izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotranao izahay no ny fitiavanao anay ka nanomezanao fotoana nafany niara-ny anatra ny teninao ka nampafantarinao anay ireo fitsipika mifeny ady eo amin'ny fifanandrina lehibe fanaovana amin'ny tsara sy ny ratsy. Ka nampafantarinao anay fa azonao atao ny manakana ny fahefan'ny Satana eo amin'ny toe-javatra izay mampity azy. Nampafantarinao anay ihany koa fa voafetra ny fotoana iasany ary nampafantarinao anay teo koa fa
voafeta ihany kio ny iasany amin'ny tenany olombelona tsy rairay avy. Andriamanitra ianao lay mandraka izay, ianao lay mandraka izay no iantoranay androany, andraisanay safidy, andraisanay fanapa-kevitra iandany aminao. Dia raisy tompo ny fanapa-kevitray mitahiny mpiara-mianatra rehetra, ny vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anara Jesosy irery any. Amen. Mianatra eo tongotrao.